Paskan'iny fa androany kosa nankalazana ny fetin'ny Europe na ny journée de l'Europe teny tsara sotra no nanatanterahana izany fankalazana izany namafisina Andriamatoa Léonidas Tezapsidis tao anatin'ny lahateny moa ny fanamafisan'ny fiara-miasan'ny firenena rotonda. Iverina tsy ho ela ny fiara-miasa Iverina tsy ho ela ny fiara-miasan'ny Madagasikara sy ny vondrona Europeana hoy Andriamatoa Léonidas Tezapsidis, mahasovoan'ny vondrona Europeana eto Madagasikara nandritra ny valandresaka nataony tamin'ny mpanao gazety teny amin'ny trano fonena ny teny tsara sotra tao anatin'ny fankalazana ny fetin'ny Eropa. Ny 7 volana May ho avy izao dia aka fanapa-kevitra ny fanalana ny sazy momba Madagasikara ny vondrona Europeana. No mafisiny fa tsy anakana izany fanapa-kevitra izany ny adiady politika izay mitranga eto Madagasikara ankehitriny satria efa nandrosan'ny fanatanterahana ny demokrasia Madagasikara ho hatrany nambarany. Nolazaina ihany koa fa tafiditra indrindra ao anatin'ny fanatanterahana ny demokrasia ny ady politika. Nanamafy koa ity ambassadeur ity fa efa mirosan'ny famerenana ny ara-dalàna na ny retour à l'ordre constitutionnel i Madagasikara. Un appui budgétaire, c'est en effet les transferts des ressources financières dans les trésors d'un État. Et pour faire ça, parce que ce n'est pas un chèque plan, comme on dit, mais il y a, étant donné la fongibilité du budget, il y a quand même une discussion, un dialogue, et comme vous le savez, parce qu'on a eu la visite du Fonds monétaire international, et il y a eu une coordination aussi avec les services équivalents qui s'occupe de l'appui budgétaire de l'Union européenne. Il faut avoir d'abord un cadre économique. Le Premier ministre va très bientôt présenter les grandes lignes de cette politique à l'Assemblée nationale. Ça, c'est une précondition. Il faut avoir un plan à plus long terme. Il faut avoir un plan d'urgence et priorisé. Il faut avoir un budget qui sera publié. Quand il sera publié, il faut des consultations. Ce sont quand même de préconditions, si on peut les dire, qui sont nécessaires et on espère bien qu'on l'aura dans les prochains jours. Eo amin'ny resaka fanampiana kosa dia nanamafy ity ambassadeur ity fa amin'ity taona ity dia hisy famoaham-bola 100 tapitrisa euro mialohan'ny faran'ity taona ity fanampiana maika eto vondrona Europeana nanampiana Madagasikara ity vaingam-bola ity. Isarak'izany ny fanampiana ny gouvernemanta malagasy amin'ny lafiny 80 ary ihany koa ny fanampiana ministera amin'ny fitantanana ny mpiasan'izy ireo. Fa eo andanin'izay dia izy ny famatsiana ny ho an'ny fampandrosoana omen'ny vondrona Europeana mitentina 5,700 tapitrisa euro manelanelana ny taona 2024 sy ny taona 2024. Marihana fa andao tsy ho ela Madagasikara Andriamatoa Léonidas Tezapsidis izay teratany Grika ary ny volana Septambra ny voalaza fa ho tonga ny solo-toerana azy.